Faly miarabantsika tsereriavindray atratra izao alatsinainy maraina fa 9 volana May izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny amin'izay amin'ity maraina ity, misaotra ihany koa izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandarana eto ary mirary soanao mba hitony fitahiana hatrany. Aloha andirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Tomb'Andriamanitra eo vehipisaoranao izay ny amin'ny tombon'andro izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa miay ny fiainanay tsirairay avy ary mangataka aminao izay mba milanao ny heloka sy ny fahadisoanay raha koa fa ny fahasoavanao izay ary amboary ho tahaka anao, anaraka ny toromarika avy aminao ary amboary ny fonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho ny ohatra ny fahamasinan'ny sabata. Nalaina amin'ny Deutéronomie 9:9 sy 7 manao hoe ary aoka ho ambonao izao teny andidiko anao izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mivoa. Amen. Nisy tsy fahombiazana tao amin'ny ankonanao, tao amin'ny fankamamiana ny fahamasinan'ny sabata sy ny fampianarana ny zanakao ary ny fampitahana aminy ny lanja ny fitandremana an'izany araky ny didy. Manjavozavo ny fahatakaranao ary tsy hainao ny manafaka ny fenitra ambony tokony ho tratrariny mba hahatonga antsika ho mpitanjana ny didy. Hanampy ianao amin'ny ezaka ataonao hanefa Andriamanitra rehefa manao ny asa mifody koa ianao. Tokony hanana fifehezantena tanteraka ianao amin'izany no ahombiazanao bebe kokoa amin'ny fifehezana ny zanakao rehefa tsy manaraka ny fitsipika izy ireo. Asa lehibe no manoloana anao ho fanarenana an'ireo tsy rambina tamin'ny lasa nefa tsy takiana ny anaovanao an'izany amin'ny herin'ny tenanao manokana. Hanampy ianao ny anjely, aza vela ny asa ary aza apetraka ny enta-mavesatra, azony amin'ny pahavononana izany ary areno ny tsy rambina nataonao hatrizay. Tokony hovitaina ao anatin'ny enemana nomen'Andriamanitra anao izay rehetra azo atao mandritra an'izany. Aoka ianao ho tsy hangalatra na dia ora anankiray amin'ny ora-masin'Andriamanitra azy. Fitahiana lehibe tokoa no ampianantenan'ireo manome tombam-bidy ambonin'ny sabata sy mahatsapa ny andraikitra apetraka aminy momba ny fitandremana an'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no hamasin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratra ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Tsy misy teny na asa tokony atao amin'ny sabata raha toy izany fa fanitsakitsahana ny sabata masina eo masin'Andriamanitra. Tsy ny tsara ny vatantsika amin'ny asa ihany no takian'Andriamanitra rehefa sabata fa takiana ihany koa ny fifehezantsika ny saintsika mba tsy heritreritra afa-tsy izay zava-masina isika. Irinana izany mba ho tanteraka amintsika ka hahatonga antsika hanana fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra ary ahafahantsika manararoatra ny fotoana ny sabata iray manontolo mba ahafahantsika miray amin'ilay tompontsika. Amen. Ry Tomp'Andriamanitra mpisaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba ho ampianarinao hatrany ary ampio izay amin'ny lafin'ny fampiarana. Atsiaro an'ireo teny rehetra sy toromarika avy aminao mba ahafahanay miaina ao anatin'ny sabata feno. Aminaran'i Jesosy, amen. Saruvire,
miaro